Miarabantsika ny tokantrano manaraka izao fandarana izao. Fandarana iray makasika ny fananganana mpanjaka aty Mananjary, faritra Vatovavy-Fitovinany, Madagasikara no tolotra ho antsika ny tokantrano an'ity anio ity. Manana ny tantarany tokoa raha i Mananjary, ka andeha ho arahantsika ny fanadihadiana makasika an'izay. Anisan'ny tanàna manana ny lazany raha i Mananjary. 530 kilometatra no ahitana azy raha miala avy aty Antananarivo renivohitra. Mihazo ny lalam-pirenena fahafito no makany Mananjary. Tonga eo amin'ny sampana lakamisina Ambohimanga kosa dia mivily miankavia mandray ny lalam-pirenena fa-520. Avy eo amin'ny sampana lakamisina Ambohimanga io dia mandeha 820 kilometatra dia migadona any Mananjary. Anisan'ny manana ny tantarany ny tanànan'ny Mananjary resaka fomban-drazana ka anisan'izany ny fananganana mpanjaka. I Raminy no niandohan'ny mponina tambahoaka tamin'ny taonjato faha 420 teto Mananjary. Ravalarivo kosa indray izay zafy kely Raminy no namorona ny tanànan'ny Mananjary tamin'ny taonjato faha 420. Miisa 12 ny tranobe eto Mananjary izay ahitana mpanjaka iray avy izay tranobe 12 izay. Ka anisan'izany ny tranobe Satrokefa. Ity tranobe Satrokefa ity dia manana mpanjaka anankiray izay mitondra teo aloha saingy efa niamboha izy na hoe nodimandry izany dia tsy izy izany fa ny mpanjaka Nicole André. Rehefa ny ambony mpanjaka dia tsy maintsy manendry olona anankiray hafa ho atao mpanjaka hitondra ny tranobe iray sy ny vahoaka rehetra izay sahanina. Misy ny fanaterana tsodrano na lay antsoina hoe tangalavoangy ho an'ny mpanjaka vaovao ny hariva alohan'ny hanandratana azy ho mpanjaka. Ny maraina tamin'ny anora sasany dia efa vonona tamin'ny fikarakarana lanonana sy ny asa mandrahara ny olona ho fandraisana ny mpanjaka vaovao dia tsy izy izany fa misy vahoa izay mpanjaka faha 12 nitondra ny fanjakana tao amin'ny tranobe Satrokefa io. Araka ny fomban-drazana izay efa nisy tany aloha moa dia nisy ny famonoana omby izay atao ho fangatana tsodrano ho an'ny mpanjaka vaovao izay hitondra izany tranobe izany. Alohan'ny hamonona ny omby dia misy ny fomba tsy maintsy atao ary ny mpanjaka hafa izay tsy maintsy ao anatin'ny 10 lahy manjaka ihany no manamasina ny mpanjaka vaovao sy manao ny fombafomba rehetra mahakasika an'izany. Mangano azafady misika pokon'olo eto ny amboarina azafady mako misy antony satria izany ny antony dia niany andro nomeny Andriamanitra sy ny razana aniavan'ny bedela na misy vahoaka koa amin'izany andro zany dia andro anandratana anazy amin'ny voninahitra lehibe
amin'ny mahampanjaka anazy zany tondra ny tany sy ny fanjakany indrindra ny tranobe ny zanaka malafi ny tranobe ny satrokeko ty ato ka io areo ny lavoniny mbolay lavatrako agnasinana angatana amin'ny Jangahazy sy ny razana aminazy zany zany ny afaty ny ombony any hitondra lasany misy aleo ny vesatra zay ataony indrindra miaza sy voninahitra anazy izy zay sika olombelona koa reo zany agnasovanareo zay mpanjakany fandimby ary karan'izany ma de agny anareo mety agny amazely reo anolotra ny omby io ho tanteraka soamasara ny zavatra atao eto sy ho afabaraka sy tafotoy zany reo nonon'ny omby anandratana ny misy vady aby indrindra ao mileko voneo reo manafo ny asa amin'ity ndraika mandeha ty dia asa anankiroa zany lanonana anankiroa zany izy ty misy ny lanonana an'le mandeha ambolin'omby zay le magnoso zany dia misy ny lanonana faharoa ny fanandratana fametrahana ny ampanjaka vaovao ny solony efa niambo teo zany hoe le niamboa maty zany dikan'izay maty niambo dia io zany le isolo anazy dia ho asandratra zany izy ka mizara roa zany ny lanonandroany mandeha ambolin'omby dia fanandratana mpanjaka dia ny androany dia fametrahana any ampanjaka vaovao amin'ny toerana misy anazy dia rehefa vita avy ny cérémonie marobe dia asina misatro mena zany izy manao n'le satroka mena manko zany zay vao tena mpanjaka rehefa vita ny famonoana omby dia miroso tamin'ny fiakanjona na misalotra akanjo amin'ny mampanjaka azy i misy vahoa miaraka aminazy dasy ingaisogny rena mangano magnasona tonga dia angiso akagny izy me tio taonay mety adigny mety miaraka aminazy vita ny fiakanjona marika izay efa mandray ny fahefana mampanjaka azy i misy vahoa ary dia mivoaka ny trano sy miodidina miankavia ny lalana alohan'ny idirana ny trano be izay no ataon'ny mpanjaka vaovao hiditra ny trano be izay handray ny fahefana Mas
Vamos que macaíno. andao arao velabelarintsika kely a ny tantara mahakasika ny andohany ampanjaka teto Mananjary raha ny ambaran'ny mpahay tantara azy. Raha amin'ny andro razam-bena tambahoaka dia rehefa niditra teto Mananjary izy a dia niteraka nanana ny Andriamasinony a sy Andrianonianaky ireo roa ireo zany a no zanagna. Dia Andriamasinony a niteraka ny Ravalarivo. I Ravalarivo moa zany ny tena hoe ankalazaisika be eto satria izy zany ny tena hoe razambe satria nanomboka tamin'ny Ravalarivo tamin'ny taona 1580 hatramin'ny 1660 dia efa nizoro ny faha ampanjaka zany hoe efa nisy ny ampanjaka teo aloha fa Ravalarivo zany ny tena hoe nankalazaina be fa izy a no ampanjaka. Dia fantatra koa fa Ravalarivo a dia efa izy zany efa namorona an'io sambatra io zay chaque 7 taona no mierigna tamin'ny sena ka ngamba ny mety hoe manintona sika koa zany fa Ravalarivo dia efa navita sambatra impito zany hoe fito ampitomboina fito satria chaque 7 taona sambatra 7 taona zany no nitondrany Ravalarivo amin'ny tany sy ny fanjakana. Ravalarivo dia niteraka ny Satrokefa dia nitondra koa i Satrokefa magnaraka ny fomba nataony teo aloha koa ny fomba nankalazana ny maha ampanjaka anazy. Misy ny magnosy dia misy ny fanandratana ampanjaka. Satrokefa tamin'ny 1660 ka hatramin'ny 1762 teo no nitondrany zany hoe Satrokefa lasaka kely noho ny ray aman-dreniny satria ray aman-dreniny nagnano 7 sambatra Satrokefa navita 9 sambatra. Io zany dia hoe taona nitondrany. Niala Satrokefa dia niditra ndraika Ndriamasinony. Ndriamasinony 1702 1855 zay ny fotoana nitondrany dia nahavitany indimy sambatra zany izy no nitondra tagnatin'ny mahampanjaka anazy. Niala Ndriamasinony nandray fitondrana Vondro, mpanjaka Vondro 1855 ka hatramin'ny 1883. Mpanjaka Vondro miaigna ndraika ny taona nanjakany satria inefatra sambatra 4/7/28 20 taona zany no nanjakany mpanjaka Vondro tamin'io. Nanomboka nitondra sy afay eto zany dia efa miditra amin'ny tantarany Satrokefa sika zao zany hoe io trano be ny Satrokefa io no manomboka ilazaisika milahadahatra eto. Isy afay tamin'ny 1883 1899 efa ny 3 sambatra. Isy afay araka ny fantatra dia efa nanomboka zokozokolo efa nanomboka ray aman-dreny be izy no nanomboka nandray fitondrana karariny raha ohatra ka 3 sambatra dia nandahoan'ity tany ity. Nandimby nisy afay Traotrao 1899 1901 zany hoe mpanjaka Traotrao sy navita sambatra tena sy natody izy satria nalaky le fotoana nahafatesany dia sy tratriny zany ny 7 taona nitondrana. Nandimby ny Traotrao Saoto 1901 1937 Saoto ndraika dia navita 9 sambatra. Nandimby ny Saoto Iataky tamin'ny 1937 1942 Iataka koa zany isan'ny mpanjaka sy nahatody taona be ary sy nahavita sambatra misy. Dia nandimby anazy mpanjaka Boutsomalandy 1942 1950 ireo dia mbolambola velona eto Mananjary ny taranana. Nandimby ny Boutsomalandy Bao Zakarias 1950 ka hatramin'ny 1991 Bao Zakarias fantatsika amin'ny agnarana hoe Iabandraketaky dia navita 9 sambatra. Ity zany no manaovana fagnamariana fa ity no mpanjaka farany zandriny indrindra niakatra nandray fitondrana satria vao 20 taona izy mbola sy nanambady 20 taona dia efa nisalotra an'izany hoe agnarana mahampanjaka zany. Nandimby ny mpanjaka Bao Zakarias any Nicole André nanomboka hatramin'ny 1991 2019 dia nahavita sambatra 4. Juillet 2019 no nanomboka nandray fitondrana vao misy dia izy zao hitasika niany zao ny fotoana nankalazana ny maha ampanjaka anazy. Ny mpanjaka aty sy maintsy magnano atao hoe magnosy dia
igny fagnosena igny a no eo no anaovana ny fotoana fanamratana anazy fa raha mandimby any ampanjaka zay maty a de mbola sy mpanjaka aloha mandra-pahatongavany fotoana fametrahana ny fanandratany ny aty moako zany osodrano no tena hoe ataony ampanjaka igny izy manomboka magnano fafirany voalohany ka am'izay fotoana zay a ny ampanjaka nagnamasina anazy teo ny ampanjaka rehetrarehetra de omeny sodrano ka agnatin'ny sodrano ny hoe haleo alasana oela fanapahana oela velona amin'ny fitondrana ny iankohonana ka eto zany raha ohatra ka mijeren'ny mananjary a managna mpanjaka maromaro satria maro ny taranaka de nizarainy misy n'le hoe 10 lay manjaka tena ny andohan'ny tambahoaka hatrany ambolohany fa tafara taty de misy ny atao hoe firalahena ankoatra ny 10 lay manjaka de misy koa ny ampanjaka amin'ny firalahena zay mipetraka hoagny de zay mahatonga anazy mahatratra eo amina 12 eo a ny isan'ny ampanjaka eto an-tapitananany mananjary de tsara ho mariny fa sy mba fifidianana agnanovana lasabato a ny fidina ho ampanjaka fa efa milahatra araka ny tantaran-drazana sy misy soratra fa efa afantatra araka ny tantaran-drazana de ny tantaran-drazana no ampiarina amin'ny fitondrana fahefana ka mandramaty ny fitondrana amin'ny ampanjaka raha sy hoe misy adosona tao a de misy ny atao hoe fagnongagnana ohatrany hoe sy magnaza ny fady manapa-kevitra hoe sy agnano na de marary azy anao a de mbola mipetraka eo fogna mandra-pahafaty nome avia no fizakansika an'izay ary rehefa vitany fiodinana de miditra amin'ny trano be ary mivoaka ao antsinganan'ny trano ny mpanjaka anaovana ny tsodrano eo anatrehan'ny vahoaka rehetra raisina amin'ny hafalimbe ny mpanjaka vaovao ary mifaly miaraka amin'izay ihany koa ny manana ny mpanjaka izay miambo teo aloha asandratra koa mpanjaka misy vaovigny any ty ka manoloana an'izany ary ka de nisy ny fanasana natao tamin'ny sena tsy tokatokana tagny misy koa ny anso ny tety isan-tragno mba hifagnome voninahitra amin'ny mpanjaka ny satrokefa sy izay zany fa misy vahovo tagnatin'ny tragno tao ary zareo teo nisy fangatahany sodrano tamin'ny razana mba hivoaka eto a hiditra amin'ny fagnamasinana mba anandratana anazy a ka hitovizany amin'ny hitovizany lenta amin'ny mpanjaka rehetra de hitasena eto izy mivoaka eto asignanany tragno ka ny agnano an'izany a de mpanjaka mety Clovis mpanjaka ny Ramelaza izay a no agnamasina anazy eto izay angamba no sara ho fantatra tompoko lahy sy tompoko vavy ka dia atolotsika na ry zareo eo izy a de rehefa aveo a mierigny eto ndraika mitondra ny fagnazavana de atolotra inareo mpanjaka za vorolagno eto sika niany azoma noho ny eny fa noho ny zavanisy teto sika de nananamany zay mpanjaka zay lovana tampon-doha mpanjaka Nicole nefa amin'ny lahatra sy ny didin'Andriamanitra de nagnamboho izy ny mpanjaka araky ny tantara de sy mba maty mpanjaka misolo mpanjaka koa de eto amin'ny vaninandro ny any azomagny any de mampiseho anareo vahoaka fokon'olo na ny mpitondra fanjakana na ny mpitondra ny fiangonana na ny mpandraraha indrindra nareo mpanjaka aseho aminareo namana zay miara-miasa amitsika amin'ny fomba ny tembahoaka raha vita ngamba ny fangatana amin'ny Andriamanitra sy ny razana de oa mpanjaka izy mandraka zay araky ny teny moabolagny taloha maka velona mandrafahafaty ko
alohan'ny anomboana ny fangatahantsodrano dia misy ny fikarakarana madinidinika izay fanao araky ny fomban-drazana taloha hatramin'izay. Rambon'omby, toaka ary limonady no anaovana ny fafiranony ampanjaka. Rahabe fitaovan'ity ary dia maintsy anao Zagnahary, anao Zagnahary na ary zavatra etra indrindra ny vatantegnanay olombelona ary ny zava-maniry na ny rano be midadasikagna na ny rano tregna na ny tany izay fitrahana ity. Koa amin'izany ato ay olombelona manan-katao, manana ny zavatra tao indrindra fa amin'izao andro ray toa zato zao anandratana ny misy vahoho mivady aby hitondrany zany i fomba na tambohoaka ato amin'ny tragno be ny satrokefato. Koa amin'izany dia tsy vitanay fosiny zany fa aminao Zagnahary ny tagnanao magnano vava mizaka agnomezana an'ity ny sodrano ity hitondrany mahalasany amin'ity tragno ity, hitondrany madinika, hitondrany maventy amin'ny vatantegnan'olombelona. Ny fanendrena mpanjaka amintsika ty dia sy mba atao fifidianana fa io zany dia efa voalahatra ny razana io, ka rehefa tonga ny toronao na dia zazabitaka azo anao ka rehefa hoe anareo dia sy maintsy mandray ny fahefana ary eloka be raha sy mandray an'iny rehefa tonga hoe ny toronao. Zay zany mahatonga ny olona ty hoe miomagna lalandava fa na dia zazabitaka azo anao ka apetraka olona ho ampanjaka dia magnano satria maty ny toronao raha vo sy mangala an'iny anao. Efa tonga dia taon'olona hoe so ho ampanjaka koa anao raha ohatra ka manda amin'ny toro efa tokony hipetraka amin'ny fianakaviana ny poiranao. Lahatra Andriamanitra io anjara amin'izany dia omeo anazy ireo ny hevitra izay masoa ambany mahasara indrindra ny mahafinaritra hitondrana an'izany fomba na teboako zany any misy vahoho zany amafirano anazy ao gnany ireo io nareo zay votongotonona teo indrindra anao satrokefa ary indrindra anao mpanjakan'ikolo omeo anazy zany sodrano zany mba le ho lasany izy ho lava fanapahany izy. Raha ataosika hoe misy olona zanaka tragno be eto ka nandeha lavitra izy, tonga ny fotoana andozan'ny ray aman-dren'ny mpanjaka ny toerana, mety ho tafiditra ho eo ve izy valiny raha mbola sy nitondra ny razam-bena ry zareo ka tafiditra agnatin'ny filaharana dia anjaran'ny tragno be ndreo no magnano ny fanendreny, ka io na mbola tanora lahy na efa nitognotogno na efa antiday rehefa tonga ny toro hoe any lohan-tragno zao nitondra ny fahefana dia afaka magnano ho ampanjaka izy. Fa amin'izay fotoana zay maromaro ny fomba atao anazy raha ohatra ka nandeha nila ravinaitra tagny ambadika tagny izy ka tonga ny fotoana hodeny voatondra mpanjaka izy dia sy maintsy atao hoe sasana ny lela, sasana aby ny aigna rehetra satria everina hoe naloto tagny ampandehanana dia tsy maintsy atao ny fandiovana rehetra aty amananjara dia afaka mitondra ny mahampanjaka anazy izy raha ohatra ka tena zanaka tragno be. Rehefa vita ny fangatahana tamin'ny Zanahary dia natao ny tsodrano ho an'ny mpanjaka sy ny vadiny ary ny mpiara-miasa akaiky amin'ny ampanjaka. Lomana, efatra, dimy, enikaza enim-boninahitra, aleo lasana anao arô misy vahoho ho lava fanapahady amin'izao fitondrana ny tragno ny satrokefato amin'ny fomba ny atambohoaka. Raiky, roy, telo pasy telo kabolomana, efatra, dimy, enikaza enim-boninahitra, aleo lasana anao arô mazotoagny irakiraka fa tsy hoe irakiraka foagna zany misy anjaranao ao ho lava tombolano, ho lava fanapahana telo pasy telo kabolomana, efatra, dimy, enikaza enim-boninahitra, atanany sasarabenao endriko atezany madinika, atezany maventy, ho marozafy piasa ho azy faramandiny ho lahy fa mivavy.
Dai Roma salama ka. Vita ary ny tsodrano. Ny mpanjaka misy vao no mitondra ny fanjakana ao amin'ny trano be satrokefa manomboka eo. Efa mpanjaka izy manomboka hatramin'izao. Fa vita asy. Dia anazy amin'izay ny tananazy ao. Fotoagna maharitraritra sambatra maromaro ny tetezinareo ary miarasika mifankahita toa isaky sambatra da mifankahita teo avao sika ary araky ny tantara teo moa zany a dia rana ato anatin'ny fatriny atao vahoaka zay manana ny hasiny tokoa manana ny fanapahana tokoa dia angatahanay Vahoakin'Andriamanitra nareo amin'izany fanapahana mina hasina nareo zany. Ny sakafo an-dragnobe amin'ny fomba radrazana toy izao aty Mananjary dia andambana no anatanterahana azy, izany hoe ravinala no ampiasaina atao lambana, misy olony kopy na ny lasety na ny vilia zany ary ny soroka kosa no misy olony sotro. Ny anton'izany moa dia mba ampitambatra tsy hisy ny fanavakavahana fa hitovy daholo. Ny omb'izay ny vonoina teo moa dia natony tamin'ny afo ary hozaraina sy hanomezana ny mpanjaka vaovao sy ireo vahoaka eo an-toerana. Manana didy eo amin'ny fiarahamonina ny mpanjaka raha toa ka misy ny olana eo amin'ny tanàna izay misy azy ary mandamina izany no andraikitra sahaniny. Raha misy ady madinidinika miseho na ady maventy miseho dia anjaran'ny lohan-trano ny magnano tatitra amin'ny mpanjaka dia magnanso an'izay olona manana olana na izay olona ny ady zay dia sarain'ny mpanjaka iny. Ny mpanjaka no magnamasina ny fanambadiana izay ataony rehetrarehetra na ao agnatiny na agny ivelagny ka te hagnamasina fanambadiana dia ataony mpanjaka zany. Zany hoe raha mijery tsara zany isika dia io trano be io sady tranona falena, eglizy, fisarana, fampianarana satria ny mpanjaka sy magnasazy fa miteza, magnabe ary mampianatry. Faly ny vahoaka satria nahazo mpanjaka vaovao ary miara mifaly toy izany koa izy satria mandray ny fahefana amin'ny maha-mpanjaka azy. Tsy
tsy mora ny toerana misy izany hoe ampanjaka izany satria misy fitsipika tsy maintsy arahana sy tandremana raha eo amin'io toerana io. Tsy mihinana koa tapahan'olona ankoatra ny foka tambahoaka ihany koa ny ampanjaka ary vita sambatra sy mipetraka ambonina lohana omby izy. Ny mpanjaka dia tsy mahazo manambady afa-tsy anankiray ihany. Eo ihany koa ny tsy mahazo mihinana hani-masaka eny amoron-dalana ny ampanjaka amin'ny foko atambahoaka. Inona rahantsika teo iny ny oronan-tsary mahakasika ny fananganana ampanjaka fa Isatrokefa dia manana tantara iray mahakasika ny valamena. Tamin'ny taon-jato faha 412 nanjakan'ny mpanjaka Raminy no efa nisy izay valamena izay, ka eo amin'io valamena io no manao ny fangatahana sy fanaovana tsodrano ny ampanjaka. Hoarantsika ary ny fanadihadiana mahakasika izay valamena izay satria dia tena mbola manana ny lazany tokoa izany amin'izao fotoana izao. Eto Mananjary zany an-tampon-tanàna dia misy ny atao hoe valamena, ka io valamena io araky napetrany razana tany dia Raminy nandeha no nametraka an'io, ka io zany dia vava nataony hoe ity apetrako eto ho fahasearovanareo anahy, ka na ino ataonareo dia ity no marika afantaranareo anahy. Dia io valamena io Dimilay ny zanaky Ravalarivo dia nerana le Dimilay hoe izy aminareo no hitondrana fa izaho ty efa reraky. Ny zokony niala fa nivoivo niala dia ity faralahy atao hoe Satrokefa ty no nagneky hoe omeo anahy aby ny vesatra rehetra fa ho andaoko. Ka rehefa nagneky Satrokefa dia nizakainy hoe hanao ka meko ny fitondrana, ka ity valamena ty no mariky ny fitondrana amina tambahoaka. Zegny mitanany valamena dia tompony fahefana rehetra, fa izokonao sy eto ka sy azoko omena anazy. Izay zany natonga ny hoe valamena mipetraka eto dia izy zany no hidimbiasan'ny fanjakana Satrokefa. Ka amin'ny ara-drazana Satrokefa dia zandr'olona marina, fa noho izy manana n'io valamena io no mahatonga ny mpanjaka rehetra hoe ankatoavina anao fa na dia zandry izy anao dia nitahiriny sy ambaratelo nitahiriny fomban-drazana rehetra dia omemboninahitra anao. Zay zany mahatonga ny olona lefa magnano raha ao anatin'ny Satrokefa no agnanovana. Fa raha ny marina dia tokony ho agny amin'ny raha melaza satria izy no talagn'olony Ravalarivo. Dia inona rahantsika teo iny ary ny tantaran'ny foko an-tambahoaka sy ireo mpanjaka ny fandimby tao aminy tamin'ny taon-jato faha 412 tany. Fa ny tenaka kosa dia mametraka ny veloma mandra-pitafa ho antsika rehetra. Veloma!